vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety izy mba asa dia mbola amin'ny fofeny fifaliana arahana fanetretena tranoray no mbola iarahako amintsika mpanaraka ny fandarana na amin'ny Facebook na amin'ny fahitalavitra na amin'ny radio anio mba hitondra fampianarana kely ho anao ndray atonga anao tena ho tafavoaka mihitsy amin'ny fiainana ndao hivavaka isika makasiraka indrindra tompo no ny abe ny fahasoavanao sy ny fitahinao faly tompo malalako raha ifampizara indray tompo amin'ireto olona ireto ny fahasoavanao ny fitahinao ary ny fahagagana avy aminao miangavy anao a Jesosy ampio izahay ampio ireto olo reto taio ireto olona ireto sokafo ny vavady tsainay ary masom-panahinay alalanay ny tena zava-marina ny tena sitraponao marina ary tonga ny tena tsy ho diso lalana mihitsy amin'izay zavatra rehetrarehetra ho ataonay mankasiraka tompo amen makiten'Andriamanitra isika atao amin'ny obolana 5:10 manao hoe ny fatahorana an Jehova dia fananarana mampahendry ary ny fanetretena mialohan'ny fisandratana ny fanetretena mialohan'ny fisandratana obolana 5:12 manao hoe ny frerian'ny fon'ny olona mialohan'ny fahasimbana fa ny fanetretena kosa mialohan'ny voninahitra iresaka amintsika androany momba ny hoe ireo tombotsogoavana hoe ny force puissance ao ambadiky ny fanetretena ampianatranao ny hoe ny olona manetretena dia olona matanjaka olona matanjaka misy atsoka efitra be da be mihitsy indraindray mahazo ny olona manao hoe rehefa manetretena ianao dia ohatrany hoe olona mampalahelo fa tena diso anefa zany fa ny olona manetretena dia olona matanjaka anoranao lalana androany hoe inona ny atonga anao tena omby amin'ny fiainana tena hita fahombiazana mandrakariva zany hoe tsy hoe zavatra mandalondalo fotsiny ny olana manko riavana indraindray dia tsika zatra mamaha olana mandalo fa tsy zatra miaina amina fiainana tsy misy olana averiko indray mandeha itsika zany ohatrany hoe zatra mamaha olana mitady vahaolana foana fa za iteny amina hoe maninona no voatery hitady vahaolana isika fa maninona raha miaina mihitsy amina fiainana lavitra na olana fiainana lavitra problème azo atao ny miaina ao anatin'izany indraindray heriny amin'ny fiainana eny dia be mihitsy zavatra ohatran'izany mitady vahaolana etseroa miazakazaka mitady vahaolana etseroa mitady vahaolana amina zavatra ohatr'izany fa zany efa tena miteny aminao azo atao ny miaina amina fiainana mandritry ny taona maro lavitra na problème ary raha sanatria misy olana aza dia mora ny mamaha azy mora ny mamaha azy mora ny mamaha azy iretsaka zavatra anaiky telo ngeza be aminao mahakasika ina toe fanetretena hoy ny voalazan'ny baiboly eto amin'ity oabolana 5:10 andininy 7:30 manao hoe ny fatahorana an Jehova ny fananarana mampahendry ary ny fanetretena mialohan'ny fisandratana
ny fanetretena melohan'ny fisandratana. Eto amin'ny toko fahavalambin'ny folo andiny faharoambin'ny folo izy izy hoe ny fanetretena kosa melohan'ny voninahitra. Jerenareo zao zavatra resako izao. Misy karazana olona mizara roa ny olona. Ao ireo tsy mahay maneritena fa mirehare. Ao ireo tsy mahay maneritena fa efa zatra hoe tolora-potsiny. Zatra hoe mandray fotsiny. Zatra miaingitsaingitra ary tsy miaino anatina fanetretena. Ireny olona ireny indray andro any. Raha sendra na problema sarotra ary mafy, ary na problema tsy mafy azy, dia anahirana aminy, hosahirana izy amaolana, hosahirana izy amaolana. Fa ireo olona efa zatra niady mafy tamin'ny fiainana, zatra naneritena, zatra niaritra, zatra nidina ambany, ny olona zatra nidina ambany na ambanina ary tsy taitra intsony. Fa ny olona efa zatra nambonina, zatra nomena voninahitra, zatra no karakaraina, zatra nandray fotsiny, ny olona zatra nitolora-potsiny, zatra no tambatambazana, zatra mengoty na ino gate zany moa zany ina zany, zatra mengoty moa filazany isa manina. Ny olona rehefa zatra zavatra ohatr' zany ka miatrika zavatra sarotra na olana, dia hita problema amin'ny fiainana. Zavatra tena tsapako mihitsy zany ary zay na tonga ny baiboly miteny hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zazy, fa rehefa lehibe izy dia tsy ho afaka amin'izany intsony. Za dia tena manoro-hevitra ny ray aman-dreny, zaro ny zanakao aneritena, zaro ny zanakao andray charbon an-trano, zaro ny zanakao aprehitra afo, zaro ny zanakao anao zavatra mafimafy, satria zao ny antony. Ianao ange ray aman-dreny tsy voatery iriary araka amin'ny zanakao foana, tsy voatery iriary araka amin'ny zanakao foana mandritra ny androm-pahavelomany. Tsy voatery, mety isy fotoana ny aina tsy mifametra, mety isy fotoana ianao hiala melo, mety isy fotoana ianao hiala tara, fa raha ny zanakao zatra metehitra aminao, zatra netehitra aminao, amin'ny fotoana ianao tsy ho intsony, dia ho potika ny zanakao. Fa ny zaza anankiray indray rehefa zatra niaritra mafy, zatra nikarokaroko, zatra na mahaolana mbola kely, zatra nanetitena, zatra niaritra ny mafy, dia ao anatin'ireny zaza izay manomboka mikarokaroka, manao zavatra mafimafy ireny, mizatra mamaolana, dia manomboka misy fisokafana ao anatin'ny sainy ao, manomboka misy fisokafana ao anatin'ny sainy ao. Ary izany no mahatonga ny tantara mifamadika ry havana. Izany no mahatonga ny tantara mifamadika ty aoriana. Misy zanaka olona mpanan-karena be, multimilliardaire ny ray aman-dreniny, manan-karena ny ray aman-dreniny, zatra nampiantantaina izy, zatra niampiantantaina izy, zatra tsy nandray andraikitra, dia jerenao ange fa raha sanatria tsaotsony ny ray aman-dreniny, miverina zero ny fiainan'ny olo io, ary potika ny fiainan'ny olona io. Ary zany mahatonga nyreny le hoe tantara sisa, ny ray aman-dreny reny ange ny mpitsary, ny ray aman-dreny reny ange avoka litanao lefa zatra tolora-potsiny le ray aman-dreny koa moa le zatra mandray vola be fotsiny amin'ny tsirariny sy le mandray vola be anana. Ny ray aman-dreny reny nge zao fa jereny ny afaran'le taranany fa lasa potika daholy, rava daholy. Ny ray aman-dreny reny nge PDG n'le orinasa ohatrao hoe directeur général, reny tsy nananjava mahory, firy ny tomobiliny reny tamin'izany, firy ny fananany reny nanana trano. Fa jerinao fa io olona io raha anisan'le zaza tsy nandray andraikitra, zatra tsy niaritra fiainana, tsy mba nanana fanetretena, fa mampalahelo ny fiafarany io. De misy famadihana fiainana indray, de jerenao indray nefa le mahantra kely niara-mipetraka taminy, le sahirana kely, le olona mavomavo, nambanina, natao tsinotsinona, fa zatra niaritra niady, nikarokaroka tambola kely, naneritena tambola kely, efa zatra na mahaolana tambola kely, jerenao indray lasa mifamadika, reny indray no lasa manan-karena sy manifefa, lasa tahin'Andriamanitra, reny indray no lasa olona ambony, fa lay zanaka le mpanan-karena, en parallèle ty andreo ty le zanaka mpanan-karena ty le zanaka manitra, fa rehefa miamiakatra miamiadika ireo lasa mifamadiky. Ary zany na tonga baiboly milaza eto manao hoe ny fanetretena de melohan'ny fisandratana, na ny fanetretena de melohan'ny voninahitra.
ny fanitretena. Ry havana tsy midika olona ambany ianao raha manetry tena eo anoloan'ny namanao. Tsy midika fa olona tsisy valeur ianao raha manetry tena. Fa ny fanitreny tena de fanomanana préparation ny zavatra ny hoavinao rapitso, ny hoavinao afaka 5 taona, ny hoavinao afaka 10 taona, de manao préparation ianao, ny hoavinao préparation ny fisandratana, préparation na voninahitra, de manomana ianao atao anatin'ny fanitretena. Anisan'ny zavatra ny ainako ary mbedabe ny ainako izay isorako an'Andriamanitra fa anisany teboka anankiray ametran'Andriamanitra na amin'ny toerana misy andro any de ny lalàna ny fanitretena. Lalàna ny fanitretena. No everina tany am-boalohany ohatrany hoe mampalahelo ianao raha manetry tena. Ohatrany hoe manararotra anao daholo ny olona. Ohatrany hoe profita ny olona manararotra ny fanitretenanao, ny fahatsoranao. Manararotra ny olona rehefa mahita anao ohatrany hoe ao anatin'izay tontolona fanitretena izay, ohatrany manambany ny olona, fa tena tsapako ry havana. Tsapako ry havana. Fa nisan'ny lalana anankiray ametran'Andriamanitra amin'ny toerana misy de izay lalàna ny fanitretena izay. Lalàna ny fanitretena izay. Tsy resy ianao, tsy ambany ianao. Mety afaka manambany anao ny olona androany, fa tsy olana zany. Mety manondromolotra anao ny olona androany, tsy olana zany. Mety miteny anao ny olona androany, avy alao ny olona iteny, fa ny hoavinao amirapiritra satria ianao efa zatra niaritra zavatra maro isan-karazany. Ny Baiboly de miresaka fisandratana, miresaka voninahitra, fa ny voninahitra ny fisandratana de eloavana fanitretena. Hoy izy eto amin'ny oabolana 18 ty, verset 12, hoy zao ny frerian'ny fon'ny olona mialohan'ny fahasimbana. Fa mifanohatra am'izany kosa ireo olona mirehare de mora simba. Ireo olona mieritreritra ny tenany tsofaty ary ianao aza matahotra, ianao aza be fialonana. Raha misy olona manamanakatao eo aminao ka somary mibotsombotsony, avy alao izy botsombotsony. Raha misy olona manodidina anao ka tena ohatrany hoe manambany anao, avy alao izy anambany anao. Fa ny friarean'ny olona mialohan'ny fahalavony, mialohan'ny fahasimbana ozy izy voalaza Baiboly, ho simba tsy hoe la ireny olona ireny. Tsy mbola nisy teo amin'ny tantara, tsy mbola nisy teo amin'ny tantara olona misetrasetra, olona mirehare tamin'ny heriny ka tsy nitaraboka. Nalaza zany Saddam Hussein zany, nalaza zany colonel Kadhafi, nalaza zany ry izy ty le papiororo maneran-tany natahoran'ny olo ty le natahoran'ny Amerikaniny ty, Ben Laden. Fa tsy mbola nisy olona nirehare tamin'ny tanjany sy ny heriny ka tsy ninjera, ary ninjera tamin'ny fafambaraka. Efa nahita filoham-pirenena maro izay misetrasetra ary mirehare amin'ny heriny anazo ny fahefana. Fa nadaraboko ny olona, daraboka mora foana. Efa nahita mpitondra ambony maro mpitondra fanjakana maro, gendarme maro, be grade maro, be kitana maro, be bokotra, misetrasetra. Mirehare hoe za zao ny tompon'ny fahefana eto, fa menjera ary loza ny fianjerana. Ny olona matanjaka, ny olona marantitra, ny olona mahery, de ny olona mahay manetry tena. Rehefa miatika fiainana tena tsy fomba riavana, tsy fomba zany hoe mba mety ny ataonao androany de anambanin'ny hafa. Mety ny ataonao androany manamboly ianao androany de anambanin'ny madinika. Anao tsinitsinina ny madinika, faharavana ny eo ambadika zany. Ohatrany mba mandeha kely ny fiainana ary be da be ny olona ohatry zany. Rehefa mba miditra amin'ny vola, miditra amin'ny voninahitra mety ny ataony de manambanin'ny manitra, mirere. Attention fa ny Baiboly milaza. Laha vo impito ny marina fa mbola ho tafarina ihany. Laha vo impito ny marina
mbola tafarina ihany io olona imezanao androany fa menjera io olona imezanao androany fa midaraboka io attention fa mbola tafarina io ndray androany ary zany na tonga ny baiboly miteny hoe aza me ary fahavaloko aza mifaly ary fahavaloko fa na de lavo aza mbola ho tafarina indray mila mitandrina itsika rehefa le mba metimety kely amin'ny fiainana mba misy diplôma kely mba tsaratsara noho ny hafa tandremo mivava rere olona tandremo mivava tandremo manambany ny hafa tandremo misetrasetra tandremo ny mirehare fa tsy tafatsangana io zany ianao ange tsy malala ianao mako so volany fantatao de diplôme de asa ozy anao za directeur fa ngamo fa tsy fantatra hoe iza ny tompony ainy io zanakao vavy tokana tena mahafinaritra anao io tsy fantatrao iza ny tompony lalanao iza ny tompony fiarovanao anao tsy takatsy ny satsika zany vola ihany mba fantatsika ary de zany mahatonga ny olona manao foana amin'ny fiainana ny fanetretena melohan'ny fisandratana ny fanetretena melohan'ny voninahitra aza mba misetrasetra aza mba mirehare mahaiza manetry tena raha teo andeha lavitra raha te hisandratra na de efa misandratra ary ianao ka mbola te hisandratra menara manetry tena foana fa dio ny manambany hafa efa manomboka ambony ianao fa dio ta attention ry havana malala tandremo zany tsy azo ataony manambany tsy azo ataony manambany na izy io mety tsy mitovy fireke-hevitra aminao le olona mety mahantra ny enao le olona mety fianakaviana ambany no enao dia mitandrema fa ny freriana melo mifalavona zay teboka ray voalohany teboka ray faharoa dia ny oabolana toko faharoa 2 andininy faefatra dozy izy ny valan'ny fanetretena sy ny fatahorana an Jehova dia rena sy voninahitra ary fiainana ny valan'ny fanetretena sy ny fatahorana an Jehova dia rena sy voninahitra ary fiainana harena voninahitra ary fiainana nefa ndraisaka tabinao teo fisandratany ny voninahitra zany fa tsy vitany hoe voninahitra fotsiny no mena azon'ny olona rehefa manetry tena ny olona fa eo ihany koa ny arena sy fiainana misy fiainana tompoko ambadiky ny fanetretena ny olona mahay manetry tena dia lavitry ny ady zany hoe tsy azo ediavana mihitsy ny olona mahay manetry tena zany tsy azo ny olona ediavana ianao ary tena tsy azo ny olona ediavana ianao imbedabe no efa niaina nahita zavatra ohatran'izany ohatra hoe misy toerana anankiray ohatra orinasa anankiray orinasa ohatra hoe mekanika auto garage reny ohatra dia tonga avy any ilay mpanakarena mitondra ny tomobiliny amboarina eo aminao le tomobilina de aveo nefa tsy arakaraky le eritreretin'le mpanakarena le zavabita amin'le tomobilina tsy arakaraky le eritreretin'le mpanakarena de manambany anao izy miady aminao io izy de mifamaly aminao eo izy ry mécanicien zao ny atao aza miady amin'ny mpanakarena io manitry tena aza miady aminy atovy mihitsy ary zay iavananao aminy avelonao izy anambany anao satria ny ray andro any raha tena tsapanao fa tena nanao ny asanao tamin'ny fonao ianao raha tena afapo ianao tamin'ny asanao tsapanao fa tena nety le asanao fa izy natsapa hoe tsy nety ny asanao indray andro any io mpanakarena io rehefa nitady olona nanamboatra ny tomobiliny ka tsy nahita izay tsy mitovy toetra aminao fa mety ianao hitany mihitsy hoe manery tena iodikodina any izy hitady garage fa tsy mahita iverinao aminao ihany izy ny afarany ary andadilady eo aminao ihany izy hoe to ianao ihany ny azo ifampirarahana ianao ihany no afaka ary mety atokisany amin'ny zavatra be dabe azy ianao atokisany amina zavatra be dabe azy ianao indray andro zavatra tena tsapaka izy ty niarany asa tamina toerana anankiray tamina iny izy ty resaka zavamaneno hoe zavamaneno mo tena andresana tamin'izy io dia nisy olana kely le zavamaneno nisy olana kely resaka asa na le daty nanaterana azy le fotoana nanaterana azy fandiso kely fotsiny menina le olona tompony le zavamaneno sady tena
sady tena hoe tena hitany hoe mila ady mihitsy manambany de oza mantsy an'le ankizy aza mitandremo famaly aminy aza mamaly akory aza miabiaby nankely aza fa indray andro any makoa reo fitaovan'reo amidiny amitsika reo fananan'reo amidiny amitsika azoko antoka mihitsy satria raha voajereko mipoziny ditako mirehare tsy tena le tsy te alalan'izan'izy reny fa raha vo miabiaby aminareo de tapaka ny tady fa milamina fotsiny fa indray andro any izy teny hoe reo ny fitaovana raha ilainareo tena tanteraka tokoa ry havana malala tena tanteraka araka le niteneniko mihitsy raha niady tamin'ny olona io de tonga de rava ny baolina fa saingy zao nanana an'le fanetreteny hoe ny famaly taminao le olona fa enao nanginy nalefany aveo le fananana enao ihany nahazo azy zany mila zavatra takatsika daholo zany retraretra zany ary zay na tonga baiboly teny hoe ny arena ny fiainana dio ambadiky ny fanetretena aza mifamaly amin'ny tompotrarinao zany satria io trano ifamaliny aminao io mety ho amidiny aminao afaka fotoana fohy fa raha miady aminy ianao androany de rehefa niady monareo afaka ifampiraharaha inona tsony hitady olona nivelany ray izy varotanan'io fa rehefa hitany ianao naneritena tsy mifamaly aminy indray androany izy manambany anao fa odin'Andriamanitra ho voaray anao ny valy amin'ny fanetretena ohatsy ny voalaza baiboly de arena voninahitra ary fiainana mila takatsika zany ny olona manko reo lefa zatra le mifampibotsimbotsina foana hoe zany ray za mifanambanimbandry zany re tena za mifazaza ambanimbaniny zany mihitsy fa zay avelo ny olona nambany aloha androany so ary manana fisainana zatra ambanin'ny olona tsy midika hoe zatra ambanin'ny olona ianao de hoe ambany tsy ambany ianao zay zao de karazan'olona ambanin'ny olona foana isan'andro fa tsy midika olona ambany zay miezako fotsiny zay manambany itsikitsikiko fotsiny satria fahatatro tsara iza arinona ny zavatra hitranga ho amiko afaka fotoana foy fa androany ianao afaka manambany de mitsikitsika aminao fotsiny fa za malala tsara ny toy any tantara raha pitso ravaka pitso ianao manko ry havana rehefa manana fanetretena de afaka miavana amin'ny olona rehetra mifandray amin'ny olona rehetra ary jerenao fa ny olona rehefa zatra miavana amin'ny olona rehetra miena ny adversaire anao rehefa zatra miavana amin'ny olona rehetrarehetra ianao manana fanetretena tsara ianao miavana amin'ny avam-badinao miavana amin'ny havanao miavana amin'ny pretapo aminao manetry tena eo alohany miavanao indray andro any angera lasena bavy malala any aminao daholo nitodika amin'ny mason'ny olona any aminao nitodika amin'ny mason'ny olona ary anisan'ny hoatokisan'ny manodidina anao ianao ary zay fatokisan'ny olona anao zay arenao anao zay averiko indray mandeha ny fatokisan'ny olona anao arenao anao zany ny patron matoky anao ny raha fianakaviam-badinao matoky anao ny fianakavianao matoky anao mpiara-miasa matoky anao ny olona rehetra matoky anao arena zany ary fahasoavana fitahinany eo ambadiky zany rehetrarehetra zany zany ny mahatonga ana milaza aminao foana hoe tsy voatery koropaka anao raha manambany anao ny olona tsy hitako zay ampitomany anao an'zany raha manao tsinotsino anao le olona avanao tsinotsinony avy aleo ny olona iteny tantarambola mitoy ary zany any ampianarako atsika zanak'olona sahirana mampalahelo ianao raha sady mbola zanak'olona sahirana ny mbola mirehireko zanak'olona sahirana nefa mbola manao pozina mpanan-karena zanak'olona sahirana nefa mandeha amin'ny fihevitra zanaka mpanan-karena ajanono zany manana fanetretena tsara menara manao zavatra rehefa hitanao atokatranao za manao revitra ny tanora aza mba mifanjana manao raharaha zany raha mbola matanjaka ianao raha tsy hoe voan'ny tazo mahery efa tetina malemy nga ianao avy tsy ava-metsika ntsony mo inany azo atao fa raha mbola matanjaka aza mifanjana manao raharaha aza mifanjana zany manao zavatra zay tokony atao na eo amin'ny fiarahamonina na atokatrandro tanora malala isany fa nao ny tanora manko de mifanjana iraha zao makarano za mampirehitra afy enina manano hoe na ianao daholo ary manao an'io ataovy fa ny vokatra io tsy takatry ny saina ary ifandrombay mihitsy rehefa tsisy anao de ataovy za mampianatra anareo tanora tsy pertenao raha manao an'zany toetra tsika zany averiko indray mandeha toetra tsika zany tsika tsy miandro olona zany fa rehefa tsisy olona manao tsika
ary fanoatsika hatramin'ny androany zany fa tsy mamono atoka arenany eo ambadika zany arenany eo ambadika zany aza mba mifanjana zany raha misy zavatra sarotra atao raha misy adidy tokony atao aza mifanjana zany pour foy eo mason'ny olona foana fa enao de manery tena na ambony azy enao na efa ambony azy enao midina ambany de ho hitanao ny zavatra mombadika zay arakaraka io a arakaraky ny raha mbola arakaraky ny te hiakaranao ambony de mianara midina miamidina ambany de ambany fa raha ainao miamidina manery tena miambany de miamiakatra ny ianao ambadika zay zany rehetrarehetra ny secret apitainy amitsika menaka fa be da be koa ny mako ny olona tsatsana fakapana rehefa manomboka lasa ambony de lasa tsy mahay manery tena tsony fandrika zany raha fandrika zany fa raha mbola te hiakatra ianao efa tafakatra io raha averiko indray mandeha raha mbola te hiakatra ianao efa any ambony io de mianara foana midina de ho hitanao ny apakaran'Andriamanitra anao fa arena sy voninahitra ny ambadika mifanetretena secret be zany ary matanjaka ny olona mahay manery tena matanjaka ary atahoran'ny olona manana force tsy nanan'ny olona arena sy voninahitra teboka ray farany de hoy izy aty amin'ny Petera voalohany toko fadimy andeny favalo manao hoe andeny fahenina andeny fadimy ary ianareo zay mbola tanora fanahy kosa de manekeny le olona eny samy misikina fanetretena ianareo ka mifanompo Andriamanitra manohatra ny mpiavinavina fa manome fahasoavana ho an'ny manery tena amen. Andriamanitra manohatra ny miavinavina fa manome fahasoavana ho an'ny manery tena koa am'izany manery tena mba nitana maherin'Andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny fotoan'andro. Andriamanitra manohatra ny miavinavina fa manome fahasoavana ho an'ny manery tena. Io anisan'ny aretina mahazony olona arety mafindra grave be le hoe mba halalan'ny olona fa ambony ianao de mianatra miavinavina aretina dangereux be zay aretin'izay ohatrany hoe mba halalan'ny olona fa olona manakatao de mba mianatra miavinavina mba mianatra tsy miaraba olona mba mianatra na arabaina aza dia ahoana zala ahoana ny tena ohatrany mba mianatra mananonanina kely nefa tsy zany ny fiarabanao taloha ianao taloha rehefa miaraba de reny le gasy petaka be reny manahoana nareo salama tsara daholo fiadana ny tompo noho ny efa nanomboka metimety ianao dia manomboka any am'le manombo vilana maso kely sady mangarika ohatrany tsy te hiaraba mianatra miavinavina satria olona ambony fandraka zany aza mianatra miavinavina zany na ambony azy ary io ohatrany hoe rehefa mba misy saranga mitovitovy de ohatrany hoe iza koa ny anaky ambaniny reny fa aloha izy ny araba mialona aloha zao de aloha mba mitovitovy eo raha nabavy rahalahy midina foana ambany midina foana raha mbola te hiakatra noho ny olona mitovy aminao ianao de midina ambany ny olona rehefa midina ambany possible ianao tsy ho resy mandrak'izay zany. Andriamanitra manome fahasoavana ho an'ny manery tena fahasoavana lizy tsy vitany hoe fisandratana voninahitra arena fa misy don omen'Andriamanitra anao zavatra tsy ananan'ny olona fa omen'Andriamanitra anao izay manery tena. Za mahapasteur za de mianatra manompo ny pasteur namako za mianatra manompo ny pasteur namako ary niana tsy na pasteur tsy mitovy saranga amiko ary fa mbola misy olona no everiko fa ambany noho iza mianatra manompo andreo mianatra manompo ny olona rehetra na tsy pasteur ary izy mianatra manompo ary za miezaka tsy hanao teny mandratra olona na teny mapatezitra olona na manolosory olona na fifaliana ho any manome fifaliana olona isan'andro fa tsy hoe tsika manko efa zatran'izany ry patron isany ry patron ohatrany hoe tsika satria patron dia zatra manambany ny mpiasa foana eo ambany fifezatsika
zatra manambany ary zay efa nahita lehilahy any amin'ny 30 taona any izy patron mpanambola izy ny directeur ana manao ela olona 15 taona orala poziny zany zava-doza zany ray aman-dreninao efa tokony ray aman-dreninao le olona 15 taona fa saingeo chauffeuranao saingeo gardienao ianao 30 taona de ataonao ela io ray aman-dreny be io avy ela ty satria ve manambola de tianao an'izany Andriamanitra manohatra ny mpiavinavina fa manome fahasoavana ho amin'ny manesy teny zava-doza rahalahy zany tsy hoe manana piasy ianao na ao an-trano na any amin'ny toeram-piasana na rehetrarehetra dia satria ianao ny patron ianao ny lehibe de mieritreritra ianao fa ambany noho ianao re olo reo eo anatren'Andriamanitra ny vola ianao mety manana noho izy arena ianao mety manana noho izy voninahitra ianao mety manana noho izy diplôme ianao mety be lavitra noho izy mety tsy manana na CPE azy ianao manana bac plus 17 fa attention tsy ambany noho ianao re olo reo raha eo anatren'Andriamanitra surtout io olo io mivavaka usahirana ianao manambany an'io olona mpanompon'Andriamanitra io raha zanak'Andriamanitra io olo io raha mpanompon'Andriamanitra io olo ka ianaranao ambanina de tsy olo io miady aminao fa ilay Andriamanitra tompony tany sy ny lanitra ary tompony fahefana ny miady aminao ahita raha azany ny tena mahatonga na mapata ny tsika manko ry havana ane mbola tsy nahita fiainana mba mianara ihany mba dinio ihany ny teo alohanareo mba mianara mijery hoe iza ny olona mpanefoefo teto amin'ny tanàna nanahoana ny afarany rehefa zatra nanambany olona nanao tsinotsinona olona nanararoatra olona mba mijery fiainan'olona ny amo zany de ohatrany hoe za zany na tsy mpandinika fiarahamonina raha ny toerana misy de lazaiko anareo fa za de mba mpandinika fiainan'olona fa tsy mbola nahita olona tafajanona ny afara tamin'ny fiainana mafinaritra zany izay olona zatra ny rehare nanambany olona nanao tsinotsin'olona tsy mbola nahita hoe ny afara tamin'ny fiainana nafinaritra zany ny fiainana fa ny fahafatesana zany olona zany ary fahafatesana miaraka amina fahafahambaraka fa saingizao ny fanetretena Andriamanitra manome fahasoavana ho an'ny manetretena zady no mahatonga na miteny foana amitsika menakavy ripiny malala aza mamaly faty olo zany anisan'ny teboka anankiray farany ampianariko anao za de mampaherinao hoe aza mamaly faty olo zany aza mamaly ratsy ny ratsy zany manova foana zavatra tsara io amin'ny fiainana ary io fahavalonao io ozy izy voalaza baiboly hoe ranao na ny fahavalonao mehoanina izy raha mangetaheta meo rano izy hosotrony fa raha izany no ataonao anambatra vainafo ondohany ianao noho izany aza mamaly ratsy azy fa ranona izy mehoanina enonareo tsara amin'ny fotoana ianao hoe hitanao ny fahavalonao reraka amin'ny fotoana hitanao ny fahavalonao potika ka eo am'izay anao tokony amaly azy anao vazanse anao valifaty azy amin'ny fotoana am'izay anao tokony anao valifaty azy valioso izy amin'ny fotoana mampareraka azy io fa hitanao fa hitsim-badika ambony ambany am'izay tantara eo aminao le fotoana tokony amaly ratsy iny anao ny mamaly soa tonga de miakatra trany 90% notinao tonga de miakatra any amin'ny faratapony hoe amin'ny fotoana ianao tokony amaly faty any olona io eo ianao no avadika ao soa ny famalina tao aminy milaza aminao afa tonga de fandresena tonga de fitsoraim-baolina tena miteny aminao tonga de fitsoraim-baolina raha amin'ny fotoana io nefa anao ny amaly faty azy ka zavatra ratsy de mety ho sahala amin'ny-baolina fa amin'ny fotoana tena hitanao hoe eto ny occasion io fa malemy io fa potika io fa tsy afaka mitsangana intsony asiko am'izay io valiko faty am'izay io amin'ny fotoana ianao tokony amaly faty ratsy azy valioso izy io niakatra ny point anao ary io tsy afaka hitraka intsony amanapotika anao andravanao fa ny fiainanao eo anatren'Andriamanitra misy fahasoavana tsy ho takatry ny saina ho raisinao amen ny olona zatra manety tena sy manao soa tsy maintsy andeha lavitra ary andray fahasoavana ny fahasoavana dikany hoe fahasoavana ry havana de tsotra be zavatra tsy voavidim-bola amin'ny karena zany fa natolotra Andriamanitra anao maimaimpona
zay le fahasoavana resam-baiboly zavatra tsy voavidin'ny diplômanao tsy fahaizanao ohatranay zany matsapan'zany amin'ny fiainana tsisy antony itsanganana eto akory raha ny diplômanay inona moa zay mba diplôma kely tsisy nin'inona raha ny vola mikarena raha ny fahaizana ny itsanganana eto 0 manala baraka mamenatr'olona fa ny mba itsanganana amin'ny fotoana tahaka antony zay le fahasoavany olona tsy mendrika nefa nandray zavatra sarobidy maimaimpona zay zany olona tsy mitany anaty zordirany tsimponiny teny amoro minarabe teny andravanga tany anaty fako no tsiponiny Jesosy ary zara fa ambanin'ny olona tsy mba tezitra satria rariny olona raha manambany ah satria zay tena olona ambany mihitsy za tsy mba ho tezitra amin'ny fanambanina ataon'ny olona normal zany raha ozy ny olona inona koa zay lahy dikan'lay ala ohatroatra tay zay lahy mianatra eny normal ny olona raha tena ary tsy mba tezitra am'zany ah tsy mba tezitra am'zany satria zany mihitsy ny maizy anay fa ny mba matomba tafiakapiakatra kely mba mahazoazo micro kely menamena kely fotoa maintimainty kely tony de zao fahasoavan'Andriamanitra tsy voavidim-boly za fa vokatry ny fanetretena maiza manetry tena amin'ny fiainana aza mifanjana manolo zany raha misy zavatra sarotra ao atao mifandrombay mihitsy mifandrombay na enao daholo ary ny totofan'ny azo fijaliana rehetra sy ny asa mangidy rehetra zany inge ny voalazam-baiboly amarana koa azy ozy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ny Filipiana toko faharoa manao hoe aoka mba ho amintsika ozy ny saina izao zay tao amin'ny Kristy Jesosy koa fa i Jesosy na de nanana ny endrik'Andriamanitra aza nanana ny endrik'Andriamanitra aza de tsy nataony ho zava-dehibe ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nanety tena izy hatramin'ny fahafatesana na nety tena zany hoe ny an Jesosy zany ny fanetretena tsy vitany hoe mitondra bidon jaune fotsiny hoe matsaka rano ny an Jesosy ny fanetretena tsy vitany hoe mifomaraina amin'ny telo mampirehitra afo de mikosotrano de manasa lamba de mitona brique de tsy zay fotsiny hatramin'ny fahafatesana hatramin'ny ainy de ozy ny voalazam-baiboly vokatry zay fanetretena an Jesosy zay no nanandratanazy ho any amin'ny ambony indrindra mba ho amin'ny anaran'i Jesosy ny andolian'ny lohalika rehetra ary amin'ny anaran'i Jesosy no eken'ny lela rehetra fa izy ny tompo ary izy no Andriamanitra Jesosy de nampianatra antsika fanetretena ary zany natonga azy ny nasan'ny tongotry ny mpianatra ry mpanompon'Andriamanitra isany ry pasteur ry mpitoroteny ry evangeliste ianao ny tokony modely voalohany ho hitan'ny olona ho amin'izany fanetretena zany ianao ny tokony ampianatra ny olona momba mifanetretena fa tsy enao indray no ampianatra ny olona hoe zany zahay rehefa mpanompon'Andriamanitra lehibe leader zany no mpitarika jerenareo ny voninahitra ary zay dia jere fa takatakan'izao tsena raha non na inona nananao de mianara ampisehoy amin'ny olona ny zavatra tokony ataony mba isan'ny ratany ohatranao mampianara azy aneritena ampianaro ny mpiara-miasa aminao aneritena ampianaro ny manodidina anao aneritena fa ambadika zay ny fahasoavana mino fa voarainao zay toroteny zay a ho tain'Andriamanitra zavatra anankitelo ny resako taminao tao misy vokany lehibe anisan'ny zavatra nampianariko tao de hoe ny olona maneritena de olona matanjaka ary olona mahery ny olona maneritena de olona puissant matanjaka ary mahery tsy araky ny eritreretanao zay maneritena de olona malemilemy diso zany tsy viny fanetretena tsy vitan'ny olona malemilemy fa ny olona maneritena de olona matanjaka amin'ny lafondretsarehetra nampianariko teo fa ny fanetretena no mitondranao amin'ny fisandrantana sy voninahitra teboka ray voalohany zay ny fanetretena no azahoanao arena sy fiainana ary ny fanetretena no azahoanao fahasoavana lehibe avy any an-danitra mangata amin'ny tompo mianara manetretena amin'ny fiainana atao fiainanao zany le izy koa tsy hoe fiainana herinandro ndray mako maheno an'zany de herinandro kely eo maneritena kely eo de afaka après herinandro ndray tsisy niny atao fiainana mandra-piala eto ambonin'ny tany zany ary mangata foana amin'ny tompo meo afoana Jesosy ny fanetretena ampianaro anetretena ao ambadika zany Andriamanitra ho hitanao ny fahasoavana omen'ny tomponao ivavaka tsika Jesosy misaotra anao zay satria lehibe loatra ny fahasoavanao nampianatra anay eto anao ny herin'ny fanetretena ny tanjaka ny olona kiray rehefa manetretena resy lahatra tompo fa ireto mpijery mifandarana ireto dia ho tainao nandray fahasoavana manokana ary na inona ady lalovany ninona zavatra trehany ninona mety zavatra mavesatra kehitriny ao ambadika zany fampianarana zany tompo dia mino fa iova ny fijeriny
iova ny toe-po-ananany, iova ny toetra anay tena iova. Mivavaha ianao raha lasanabavy dia angatao fanay masina nampy anao, atonga anao iova toetra, anananao azany toetra ny Jesosy zany. Raisinay zany tompo ary manateny zay fandraisay manomboka eto, hotahiny zay manomboka eto misaotra raiko. Manatena fa zany toroteny zany dia tsy andalo fotsiny tao anatin'ny saina sy ny fonay, anova ny tantara rehetrarehetra zany raiko. Misaotra tompo amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo. Amen. Dana mandohalika mivavaka, dana manisy tena, raha resy latsan zany toroteny zany ianao dia mangatany tompo amboary tompo ifanaraka amin'izany teninao zany. Hotahina Andriamanitra tsika tompoko ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko, nandefandeha izy mba asitra.